minisitra vaovao tsy tokony avy amin'ireo solombavam-bahoaka hoy ny mpanao politika. Fanavaozana ny Repoblika mila miova isika vao afaka manofa hoy ny filohan'ny fanavaozana. Rafitra sy fomba hifehezana ny teteza mita mila faritana miaraka ary andraisany rehetra anjara roa. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Fanina tanteraka ary tsy mahafantatra ny tokony ataony intsony ny olom-pirenena ankehitriny na dia manana anjara asa goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena aza no ny fitantanana tsy maro-pototra sy ny lalakizorana tsy mazava hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Milakolaka anaty fiatsaram-belatsihy ny fitantanana ny raharam-panjakana tsy fatapototra intsony ny tena tokony hiantsona azy hoy ihany ny faneho-kevitra. Ankoatra izay, tsy tokony atao ela intsony ihany koa ny fanentsemana ireo banga amin'ny toerana misy eto amin'ny firenena sy ny famaritana mazava ny lalana mankany amin'ny fikonan-dom-pirenena izay manjavozavo tanteraka hoy hatrany ny faneho-kevitra. Fanadihadiany ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny ny Arotanjona. Misy fabanga-toerana goavana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsy tokony andrasana ela intsony ny fanaisana fanapa-kevitra mifanaraka amin'izany hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Tsy misy mpanapa-kevitra hitondra amin'ny tena fampandrosoana eto na misy aza ny mpisolo toerana eny anivon'ny ministera tsirairay. Mitaky fahasahina avy amin'ny mpitondra ny fanovana ireo mpikambana governemanta raha tena ho any amin'ny fanatsarana marina noho ny tsy mbola fahitana zavatra mivaingana atao anatin'izay efa-bolan'izay na nisy aza ny ezaka ho ny faneho-kevitra. Ny fabanga-toerana eo amin'ny commune, eo ihany koa eo amin'ny prime ministre izay niala miaraka membre ny gouvernement rehetrarehetra dia midika fa fijanona ny machine administrative. Izany hoe na misy aza ny atao hoe mpisolo-toerana manohy an'izay andraikitra zay dia tsy misy fanapa-kevitra zay atao hoe hitondra ho any amin'izay fampandrosoana zay ka tsy tokony atao hoe andrasana ela ny famenona an'izay fabangana zay. Fahasahina ny mpitondra manova ny membre ny gouvernement moa zany dia atao hoe tsara raha ohatra ka hoentina ho any amin'ny fanatsarana le izy fa zay ny andrasan'ny malagasy satria zavatra hita nge tsy tena nisy zavatra mivaingana hitantsika teo hoe misy any ny ezaka atao fa tsy mbola tena tsapa. Fototry ny olana ary nanimba ny fotom-pisainana sy ny fiarahamonina ary isakana tsy nisy ny fampandrosoana ny olana ara-politika sy ara-pifidianana teto amin'ny firenena. Tsy nisy famarina toerana ihany koa vokatry ny fomba fikarakarana fifidianana. Lesona goavana izany anarenana ny lesoka kanefa na ny fikonan-doham-pirenena izay everina fa ny fandaminana aza tsy mazava mandraka ankehitriny ho ny fanazavana. Tranga izay hitarika amin'ny fitarany teteza mita ka hamotika indray ny firenena. Tsy nisy stabilité vokatry ny tsy fanjariana sy tsy fetezana teo amin'ny fikarakarana ny fifidianana io. Ny zavatra andrasantsika nefa ankehitriny dia zay concertation zay nefany tsy mazava mandraka ankehitriny tsy tena misy zavatra mivaingana hita soritra ho any amin'izany concertation zany. Mampanahy be dia zao hoe sanatria ve roitina zao fanjakana zao ho any amin'ny tetezamita ho lavareny zay tena amotika ny firenentsika indray sy ny toe-karena zay efa potika tanteraka ankehitriny. Izany nanaovana antsoavo ho an'ny tompony andraikitra mba hijery raha misy ny tena fitiavan-tanindrazana dia tokony hiara hibanjina zay ho avin'ny firenena zay satria raha malala fa latsaka katerena ny firenentsika ankehitriny. Mitaky fanatsarana sy fandraisana andraikitra ny fanavaozana hoy ny fanamafisana. Ny tsy firosoana amin'izany dia mety hitarika amin'ny fijoroan'ny olom-pirenena anohitra izao fitondrana izao indray ka mila tandrovana mafy. Manavao zany amin'ny ankapobeny manatsara fa raha ohatra ka ho any amin'izay fanatsarana zay kanefa ny izy indray lasa sakana ho amin'izay fanatsarana zay dia za mino fa tsy aminany zavatra ngamba fa mety sanatria miaraka ny teniny namana misy namana ny teny zay hoe mety rava ho azy eo fanjakana io satria be dia be ny olona miandry zay fa ho any amin'ny tsara kokoa zay sy fandraisana andraikitra kanefa raha mifanotra amin'izay zava-misy tsy maintsy sisy olona isa hijoro indray anohitra an'izao fanjakana zao ary zany nefa nitandrovana mba tsy siny zany satria hiteraka olana vaovao indray zay rehetra sanatria mitranga zay. Raha ny zava-misy ankehitriny manjavozavo tanteraka ny fitantanana ny firenena
ampiasain'ny mpitondra ankehitriny toy ny fahefana azo tamin'ny fifidianana ny fahefany mametraka mazava nefa ny lalàny fa samihafa ny fahefan'ny olom-boafidy sy ny olona tsy voafidy misy finiavana te hijanona ao anaty lalam-panorena ny repoblika faefatra ho ny mpanaraka raharam-pirenena kanefa mihoatra lavitra amin'izay faritan'ny lalam-panorenana ny zavatra atao mialokaloka anaty fiatsaram-bela tsy ny fitondrana ny firenena tsy fantapototra intsony ny tena tokony antsona azy ho ny fanazavana ka mampiazo azy ny olom-pirenena na tokony andraindraikitra azy structure zay hoe misy hoe ho conseiller efatra miaraka mitondra amin'io tsy haiko hoe aiza aiza anatin'ny 4e république no mametraka an'izay ravitra zany hoe misy finiavanao zany te hijanona anatin'le 4e république nefa ny zavatra atao mihoatra lavitra ilay lalam-panorenana nefa ny antseninaniny ny ACC indray dia miezaka manamarina an'ireny ary mampitombona an'ireny fanapahan-kevitra zay ivelan'ny constitution reny zany dia eo zany manahirana hoe ny olom-pirenena natao handray anjara ny fampandrosoana nefa tsy afaka mandray anjara raha tsy fantatra mazava hoe hoaizitsika dia lasa miazoazo zany firenena amin'izao atao feuille de route tsy sahatononona feuille de route lazaina rapport avy eo lasa programme inona marina ny atao tena atao ve le izy tena iroso miteteza mita ve tsika sa manao zavatra ivelan'ny zay miendrika teteza mita nefa ny hoe te hijanona anatin'ny rafitra ara-dalàna ihany ho aiza marina tsika fa raha mbola ohatra n'izao foana hoe metsara velatsy hoe 4e république tsy teteza mita intérim tsy fantatra tsony fiantsona azy dia lasa tsy fantatry ny olona koa ny tokony ataony ho an'ilay firenena zay raha manana mila mazava raka izany ny lalakombana hitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny famaritana mazava ny tanjona sy ny andraikitry ny tsirairay indrindra ho an'ireo izay andrafitra ny gouvernemanta hitsangana eo inona marina ny mission an'ilay gouvernemanta satria raha mijery an'ilay gouvernemanta nipetraka teo tanatin'ny 2 volana mahery angamba raha tsy diso dia toa manao fitantanana ohatrany hoe mandara-dalàna zany ny ataony fa tsy mametraka ankoatrany hoe karakara concertation zay ihany angambany no hoe azo eritreretina hoe mba vision anankiray hoe mitondra makany amin'izany hoe fivoahana amin'ity transition ity moa zany fa ny ankoatr'izay ohatrany hoe manao fitondrana normal zany reo olo reo dia lasa indraindray mampiay azy zany hoe vonona ivoaka amin'izao endrim-pitondrana sadasady zao ve itsika sa hoe tena hoe hijanona andriotra an'izao ho lavalava mitakezaka avy amin'ny mpitondra ny fanovana manana anjara asa ihany koa ny olom-pirenena ary tsy afa misaraka ireo mbola eo amin'izay tontolo ny fiainam-pirenena izay hatrany mety hampiditra ny firenena ao anatin'ny tsy fahatokisana ara-politika sy araky ny lalàna ny tsy famaritana mazava ny rafitra sy ny fomba ifehezana ny teteza mita hoy ny fanambarana nataony firaisamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity miantsony amin'ny tokony sy ny teteza mita iarahana manapaka arak'izany ity firaisamonim-pirenena ity izany hoe andraisan'ny herivelo rehetra anjara eto amin'ny firenena mety hitarika krizy vaovao indray manko ny tsy fiainon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny lalana ho amin'ny fikoanandom-pirenena amaritana ny amin'ny tena filan'ny vahoaka malagasy ho iatran'ny fanehoan-kevitra tady vaovao ny andro miaratina sarysandatsariny ny aro tanjona dingana voalohany tsy maintsy atao sy apetraka eto amin'ny firenena ankehitriny ny famaritana mazava ny tondrana ny teteza mita ho ny fiaramonim-pirenena roy androany manatitra antitra ny roy fa teteza mita iarahana manapaka mirindra ary voasoritra mazava no tokony atao ka andraisany rehetra anjara amin'ny fifampidiniana sy fikonan-doha tsy azo idovirana io manoloana ny fahamaroana ireo fandikana ny lalam-panorenana efa misy ny programana azy tany fanavaozana saingo azo overina ho tony tsy tena izy izany ho ihany ny roy maneho ny atsisika ny fiaramonim-pirenena na eo aza ny tsy fianoany mpitondra fa situation exceptionnelle misy atsika amin'izao dia tokony misy fepetra exceptionnel raisina efa miteny foana zay fa ny dikana voalohany tsy maintsy atao amin'izao dia hoe cadrage de la transition iarahana mila miaraka dao ny hervelona rehetra miaraka manapa-kevitra hoe ahoana ny tondrana antsiteteza izany ity inona ny tanjona iza no tokony mitondra ary inona le critère de sélection an'izay olo izay dia inona le vokatra andrasana mazava amin'izay olo izay inona le calendrier dia ina koa le balise iza ny tokony manara-masa no tokony jery hoe tanteraka marina ve le asa no andrasana amin'le olona hitondrana fa aminay zany
tsy tena izy io satria mbola tsy nisy le hoe miarahana fa efa misy dingana vita ihany zany namoana an'izay programmana izay marina fa tsy mihaino araka ny tokony izy ary tsy ampy le fiainoa ny fanjakana ny tokony andraikitra amin'izao fa izay tamin'ny firaisamonim-pirenena dia mandray ny andraikitray dia mitolo ny asanay amin'ilay atsisika. mety hitarika krizy vaovao indray ny tsy fianoany mpitondra fanjakana ankehitriny ny amin'ny tokony hanokafana ny lalana ho amin'ny fokonan-doha amaritana miaraka ny tena filany vahoaka ho ny fanamafisana izy ireo. Vao zao tsika no miatrika tetezamety hikatsika fa tsy nahomy izay fa mivirana foana ny krizy raha mbola tsy mihaino foana ny fanjakana amin'izao dia izay ny zavatra ho zakaitsika mbola ao anatin'ny krizy foana tsika dia mbola hizaka krizy vaovao indray tsika raha tsy ataotsika araka ny tokony izy le processus amin'izao izay le hoe miaraka daholo ny velona rehetra amandeha amanao fokonan-doha miaraka mba misy zavatra mivaingana mifanandrefy amin'ilay filany vahoaka rehefa vita izay hoe mpifampidinana miaraka. ankoatra io everina ho mitombina ny fanapaha-kevitra nandravana ny gouvernemanta izay notendrena kanefa tsy nialo hoavana fifampidiniana mangarary ary fahitsina ho ny firaisamonim-pirenena. manay anefa izy ireo ankehitriny fa izahana ampifanarana amin'ny lalam-panorenana efa nodikaina indray ny fanendrena ny praiministra vaovao izay mety ho endrika fiarovana itombontson'olombitsy eo amin'ny sehatra politika. mampanay ny filazana fa ampifanarahana amin'ny lalam-panorenana izay efa voadika amin'ny ampahany maro indray ny fanendrena ny praiministra ho avy mety ho endrika fiarovana ny tombotsoara politika na ara-toekarenan'olombitsy ihany izany amin'ny alalan'ireo rafitra Assemblée nationale na ny ACC izay efa voatsikera ho tsy mahomby ary very fitokisana ary efa notaky ny tanora sy ny vahoaka ary amafisina fa tokony horavana na avaozina. araka ny antso efa nataon'ny fiarahamonim-pirenena tsy tokony hirotsaka hovidiana amin'ny fifidianana ho avy izay rehetra mitana fahefana amin'izao fotoana izao. averina ny tsy takinay fa ny olona rehetra mitana ny fahefana mandritra ny fotoana tetezamety dia tokony manao fanaikena bahibe maso fa tsy hilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana ho avy ary tsy handray anjara ny gouvernemanta iorina ao aorian'ny fifidianana. izay fanaikena bahibe maso izay dia tokony ho fepetra tsy maintsy takina mialohan'ny anendrenan'ireo olona vaovao andrafitra n'ilay gouvernemanta ary ihany koa ny fitantanana tetezamety. tebo-kavalo no nasongadin'ireo fikambanana 90 nanao sinoity fanambarana iombonana ity androany tafitra ao anatin'izany ny fitakin'izy ireo ny fanatanterahana maika ny fifampidiniana misokatra momba ny fitantanana ny tetezamita tsy hanohizana ny fomba fiasa teo aloha ny fanendrena praiministra vaovao tokony arahana manapa-kevitra sy mifototra amin'ny fifampidiniana amin'ny fisafidianana azy. tokony ho vaindohan-draraha ny ekipa hitantana ny tetezamita ihany koa ny fitariana sy fanomanana ny fokonan-doham-pirenena ho an'ny fanavaozana andiniana ny vina iombonana ho an'ny firenena ny lalan-kizorana lavitrezaka ny fanavaozana ny lalam-panorenana sy ny rafitra ara-politika sy ny fanatsarana ny lalana mifeny fifidianana. nampatsiahy ihany koa ny firaisamonim-pirenena fa tokony hanaja ny fetra mifandraika amin'ny mahavonjy maika ny fitondrana ireo mpitondra ka hifantoka amin'ny fitantanana ny raharaha maika sy andavanandro sy hifady ny fandraisana fanapaha-kevitra mety ampiditra andraikitra maritra ho an'ny fanjakana sy ny firenena toy ny fanekena fanapaha-kevitra momba ny tetika asa lehibe stratejika na rafitra sy fanekena na fifanarahana iraisampirenena izay tokony ho andraikitry ny fitondrana ara-dalàna voafidy ny vahoaka amin'ny lalan'ny fifidianana demokratika. mbola manodidina trany izay vaovao izay dia mila diovina ny kianja ilalovana izay fototry ny olana tamin'ny fanatanterahana ireo fifidianana teto amintsika ka antony nisy ny famerenana fifidianana no ny fisiny tsy fahatomombanana maro lafy hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy tamin'ity androany ity any amin'ny famahana ny olana fototra no tokony imasona hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. tsy olona no esorona fa ny rafitra no mila ovaina sy diovina hatrany ifotony hoy hatrany ny fanamafisana ka anaovan'ny safidy antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny irosona amin'ny fametrahana olona vaovao andray ny toerany amin'ny ireo mpikambana eo anivony SNI izay nametra-pialana ireo. Tato vaovao ny Ando Miaratina Sarsindratsarini ny arotanjona hatrany. tsy olona no olana fa ny rafitra sy ny lalàna mifeny fifidianana no miteraka olana maro lafy tonga hatramin'ny famerenana fifidianana manontolo toy ny mitranga eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ho ny fiarahamonim-pirenena safidy.
tsy vaolana ary tsy tokony hirosoana raka izany ny fametrahana olona vaovao indray eo amin'ny toeran'ireo mpikamba ny seny nametra-pialana hoy ny avy amin'ny frein samony pirenena safidy lasa resabola sy karazana fizaran-tseza fotsiny izany hoy ny fanamafisana kanefa tsy havitanao na inona na inona akory fampanandehanandrarano tokony ataon'ny filohan'ny seny mbola miperinasa amin'izao eo ampiandrasana no fandaminana vaovao sy rafitra vaovao hitantanana ny fifidianana hatramin'ny taona 7 faran'ny fepito-piasany ny seny zay ny anaovana anso avy mihitsy hoe mba tsy hipetraka zay le hoe tonga indray dia misy fanoloanao dia lasa ataontsika hoe lasa fizaratseza satria inona no ataon'ny seny eo mandrapatonga ny 2027 rehefa ny démission izy dia miala izy a dia mandrapatonga an'izay a mety efa mino a fa misy seny vaovao eo a misy lalam-pifidianana vaovao eo a dia tokony hoe miandry an'izay zany ao anatin'iny mijanona eo moa zany ny président seny a manao fonctionnement tokony manao le fonctionnement fotsiny izy zany sisa ao anatin'io amin'ilay ataontsika misy mpiasa ao a misy an'ilay ataontsika hoe zay rehetra mety mampiodina an'io lay rafitry ny seny io anatin'izay a dia zay zany sisa ny tokony atao fa tsy tokony ntsony a ho soloana satria raha vao manolo an'io zany ianao dia mandray vola foana mandray a dia misy indray fandraisana vola nefa miasa atao tsy misy ao anatin'io tsy takona feny ireo tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana raha tsy laza fa tsy ny lisy-pifidianana ny fisiana ordonnance sy ny maro hafa izany hoe ny fototry ny fifidianana mihitsy no nitarika olana ka mila vahana sy fijerena aingana tsy any amin'ny olona intsony no olana fa mila diovina aloha ny kanja iloloavana hoy ny fanazavana raha tsy laza fotsiny ny fisolotena sy ny fomba fanendrena olona andrafitra ny mpikambana maritra eo anivon'ny seny sy ny maro hafa nina ny olana atao anatiny avaizany na tonga lay ataontsika hoe lay olana mahakasika momban'ny fifidianana teto Antananarivo tsy avy amin'ny liste électorale avy amin'ilay lisy-pifidianana zay nisy ataontsika hoe nanaovana n'ilay ataontsika hoe ordonnance zay mivoaka atao anatiny dia raha tsika mahita ao anatin'izany indray tsika andeha hoe hifidy ao anatin'io a isolotena indray misy solotena ao anatin'iny nanisan'angatahana hoe ny mpitondra dia ohatra ny filohampanjakana mbola manana toko hoe quota ao anatin'ny seny zany mbola irahantsika mahita zany tokony hoe hovaina zany ny ACC mbola manana solotena ao anatin'ny seny fa maninona le zany hovaina ao anatin'iny ny fanendrena andreo mbola ny ataontsika hoe reo le tompony andraikitra enivon'ny commune mbola ny délégué administratif ihany keo zay zany le tenenina hoe reny a irahantsika mahita daholo hoe ohatra ny ahoana ny tokony hovaina fa tsy hoe ny olona hovaina le olona nefa ny terrain ilalaovana mbola maloto ao anatin'iny tsy ho maro-toerana ary mitovy tamin'ny teo aloha ihany raha iziriziry amin'ny fanaovana fifidianana mitaky fandaminana vaovao izany ho iatrany safidy ary mitaky fiaretany rehetra azo eritreretina tsara ny afana miroso amin'ny fifidianana rehefa milamina zavatra rehetra indrindra ny famerenana ny fifidianana tsy eto Antananarivo ihany fa amin'ireo commune 13 tokony anaovana izany mitovy amin'ilay teo ihany aloha zany raha ohatra ny tena marina satria le lista io mihitsy a anatin'le lista zao ataoko hoe lista ny raisiko aloha dia ny lista aloha zany dia eritrereto hoe inona ny olanao anatin'io lista io amin'io le lista zay mivoaka atao anaty nanaovana an'io fifidianana io ny ireo zay olona nanao an'le fitoriana ataoko hoe ny atoko io ihany nefa no ampiasainao anatin'io anaovana anazy maninona raha miaritra kely tsika ao anatin'iny dia mijery tsara dia ahoana ny anamboarana anazy reo ihany ny candidat jerena ny fomba tokony atao anatin'iny tsisy manakana an'le haina sy volana ny anaovana anazy afaka mandeha rehefa miroso ny fotoanandoha dia afaka miroso ny fanaovana ny fanatanterahana ny hoe ohatra ny ahoana ny lalam-pifidianana dia ahafahana manao rehefa mijoro ny seny afaka manao ataontsika hoe io ny ataontsika hoe sedra voalohany ataon'ilay seny vaovao a lay fanaovana n'le fanatanterahana n'le fifidianana ataontsika hoe famerenana ireo fifidianana raha tsy aivina nametra-pialana ireo mpikambana valo tamin'ireo sivy ao anatin'ny bromaritra ao anivon'ny seny ka efanao amariny fitsarana avy momba lalam-panorenana io fahabanga-toerana io nanamafy ihany koa ny filohan'ny seny fa ao anatin'ny 12 andro ny fepitoana hifidianana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny seny kanefa ny fiarahamonim-pirenena mitaky ny tsy tokony hirosoana amin'izany mialoha ny fanadiovana andrasana ny tohina Madagasikara sy ny vondrona iraisam-pirenena nanamarika fa nisy fivoarany toedrara ara-politika sy ara-sosialy eto Madagasikara raha ny fanambarana natao ny vondrona afrikana. Nambarana fa hita ny ezaka ataon'ny manam-pahefana malagasy amin'ny fanamafisana ny fitoniana ara-politika sy ara-toekarena mba ahafahan'ny firenena verina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana.
Nakasitraka ny fandarana asa ho an'ny fanavozana izay ahitana andry efatra koa ny vondrona afrikanina ary mankasitraka ny fanombohana ny fampidiniana nasionaly tarihin'ny FFKM ho fanomanana ny fandrafetana ny lalam-panorenana vaovao irosona amin'ny fifidianana. Every ny vondrona afrikanina fa dingana manandanjy izany amin'ny fanamafisana ny fampiresahana politika sy ny fandraisana anjara rehetra. Na izany azy nanentana ny manam-pahefana malagasy ny vondrona afrikanina mba anaja ny fandaram-potoana ny teteza mita izay voafaritra ho 4 volana ary ezaka hitady maromaitra iraisana amin'ny fandaminana ny fanakalozan-kevitra nasionaly. Naneo ny aiainy kosa ny vondrona afrikanina manoloana ny fanesorana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny gouvernemanta satria mety isy fiantraikany ratsy amin'ny fizotry ny teteza mita izany. Nanao antso mba amitsorana ireo voafonja ara-politika rehetra ihany koa ity vondrona ity. Farany nanentana manam-pahefana eto Madagasikara izy ireo mba hiara-miasa akaiky amin'ny rafitra iraisam-pirenena sy isam-paritra indrindra amin'ny vondrona afrikanina sy ny SADC mba hiantoana teteza mita milamina sy azo itokisana. Santionany amin'ireo feon-kevitra taorian'ny fivorian'ny filan-kevitra misana ny filaminana eo anivon'ny vondrona Europeanina momba ny raharahan'i Madagasikara ireo faneho-kevitra ireo. Verinatsika vetivety ny ao anatin'ny tontolon'ny politika tsy hototeny ary isy anohitratrany raha toka solombavam-bahoaka no anolotra ny prime ministre manarakeo hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika Lino Ralaimahary. Tsy tokony isy ny tsindry atao amin'ny filohan'ny fanavozana mikasika ny fanendrena prime ministre hoy ny faneho-keviny fa tokony avela malalaka ny tenany isafidy izay ola everiny fa afaka hiara-iasa aminy. Fanadihadiany Narcisse Karazafy eo amin'ny sasiny ratsary ny mbola avatsara. Niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy nanomboka omaly ireo anarana tombatombanana fa mety apetraka ho prime ministre vaovao, prime ministre ekeny rehetra ary olona nivoaka avy amin'ny tolombahoaka ny tokony ho tendrena amin'izany toerana izany hoy ny mpanao politika Lino Ralaimahary. Tsy tokony ho prime ministre avy eny amin'ny anteny meram-pirenena no apetraka amin'ny tindray mitoraka ity hoy ny fanamariana ary tokony avela alalaka ny filohan'ny fanavaozana anendry izay ho prime ministre everiny fa mety hiara-iasa aminy sy havita intantana andraraham-pirenena. Antony mba tonga amin'ny teny an'izay dia tsotra satria marina fa anaty lalam-panorenana sika io nefa ny contexte ny zava-misy tena iainan'ny vahoaka sy iainan'ny firenena tsy tena milaza mazava hoe ao anatin'ilay constitution foantsika le ordre constitutionnel zany dia aleo lavitra zany mba tsy sin'ny fifamezatsiny sy ny tabataba akaviakavanana dia manana maimizy zany le PRRM manendry ny prime ministre tena mety aminy amin'ny tindray mitoraka ity aloha rehefa tonga any amin'ny 5e république sika dia miverina miconsulte ny maro anisa eny amin'ny anteny meram-pirenena ohatrany mahazatra amin'ny tany manaraka ny lalam-panorenana. Malaza ny resaka firongony ary vao marina nefa fa mbola maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Irmary hoy Lino Ralaimahary. Ny nina natao hoy ny fanamafisana ny fanambarana nataon'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny anteny meram-pirenena omaly mba hisariana ny sain'ny vahoaka fa mbola ao anaty lalam-pandrenana ny Repoblika faefatra sika amin'izao fotoana izao antony tsy tokony hanolorana ireo solombavam-bahoaka ny anaran'izay ho prime ministre. Ny nina natao iny zay fantany hoe maro ireo solombavam-bahoaka efa nivoaka tao anatin'ny vondrona Irmara ary miparitaka Fetsieveroa fa ny nina natao iny zany hitenenana kolaka amintsika malagasy hoe mbola ao anatin'ny lalam-panorenana tsika karaha te hanaja lalam-panorenana tsika dia ohatran'izao le zavatra atao zava-misy nefa mitakin'ny vahoaka nefa tsy izay intsony dia tsy maintsy eo zany ilay filohan'ny fanavaozana tokony mandray an-tanana ny fanendrenan'ny prime ministre ary malalaka tena hoe tsisy teritery fa tena hoe zay mety aminy zay mety amin'ny vahoaka ary zay prime ministre manana an'izay afaka mamaly izay etaetam-bahoaka sy etaetan'ny tolona zay zany tokony hipetraka eo zay ngambany. Zava-dehibe ny fanangarana gouvernemanta mahavita amin'ny feno krizy mety iseho eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana izy fetraka amin'ny vantana amin'ny toe-karena sy ny fiainan'ny vahoaka ny toetra raha iraisan'ny pirenena indrindra ny ady any amin'ny Moyen-Orient izay efa fantatra fa hisy akony eto Madagasikara na ela na hoaingana. Crise sociale ny tena netomboan'ny olona teto ary io ady any Moyen-Orient io
mety hitondra crise sociale ndraiky satria hitondra inflation io maro be ny zavatra mety ho akorotana io zany hoe gouvernemanta vonina igérer an'le crise aloha de mazava ho azy manaraka ho azy ny social-bahoaka manaraka daholo ny zay zavatra nitakiny vahoaka teny kanja iny zany tena tsy azo tsy niavina mihitsy iny satria lasa miverimberina eo amin'iny foana lay resaka raha vao tsy tanterahan'le fitondrana fanavozana ilay entaentan'ny olona teny kanja zany hoe iny zany raisina gouvernemanta afaka migérer crise ho avy eo koa zay zany le fa manam-pahaizana ny betsaka fa ny tsirairay tena hoe manana zay capacité migérer crise zay zany no tena tokony ho jerevan'ny filoha fanavozana. Ilaina ho ny fanamafisana ny fametrahana olona manana traikefa sy fahaiza mitantana ny krizy eo amin'ny fitondrana mba ahafahana miatrika mialoha ireo fanampy mety iseho amin'ny ho avy. Fa zava-dehibe ny fanajana ny filaminana ahafahana mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ny ivony fanavozana ny repoblika na ny IFR tamin'ity androany ity. Tsy tokony isy intsony ny fambolena korontana ho ihany ny faneho-kevitra ahafahan'ny filohan'ny fanavozana miasa sy mitondra fampandrosoana raha ny fanazavana ihany. Ity vondrona ity izay voalaza fa nanolotra anarana roa tokony ho prime ministre ho tendrenana tsy ireo natolotra ireo raha ny fanazavana dia tsy ampiovan'ny fiaraha-miasa amin'ny filohan'ny fanavozana hatrany raha ny faneho-kevitra ihany. Indorantsika ny fanadihadiany ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarotrandratsariny mbola avatsara mahakasika izany. Nitondra tolo-kevitra momba ny hainganana ny fanatanterahana ny fikoanandoham-pirenena izay heverina ho dingana iray makany amin'ny famolavolana ny lalam-pandrenana ho an'ny repoblika fahadimy ny vovonana ivon'ny fanavozana ny repoblika na ny IFR raha ny aona tamin'ny filohan'ny fanavozana fotoana nanoloran'izy ireo anarana roa ho an'ny toeran'ny prime ministre. Nanamafy zay tamin'ny filoham-pirenena mazava tsara fa na tsy voatendy ny kandida misy anay dia mitolo ny fiarahana miasa tsy mpanomanana azy handehana namakany amin'ny repoblika fahadimy. Miefera ataoko tsy mitolona amin'izany atao hoe seza prime ministre zany fa ny efera dia mitolona hanasoavana ny firenena ary ampandrosoana Madagasikara. Nanameloka ny fambolena adipoky ny IFR izay nanamarika fa tsy mendrika ny Madagasikara zany akoatra izay nanamafy izy ireo afa tokony miainga avy amin'ny fokotany ny fampandrosoana ny firenena. Mietranay atao amin'ny IFR toko dia miainga ty amin'ny fokotany ny fampandrosoana ny Madagasikara ary nangavo zay raha vao tao mba hafanganana ny fikonan-doha-pirenena izay amolabola ny lalam-pandrenana andehanantsika makany mipigana hanaovana ny fitsapakevim-bahoaka. Nanao antso amin'ny fitoniana ny vovonana ivon'ny fanavozana ny repoblika ary nangataka ny amelana ny filohan'ny fanavozana hiasa malalaka amin'ny fanatanterahana ny asany. Mbola vaovao manodidina an'izay resaka fanendrenana prime ministre vaovao ho lehiben'ny gouvernemanta izay hatrany dia prime ministre mihain'ny feny vahoaka sy mijery akaiky ny olana sosialy iainan'ny malagasy no ilaina hoy ny fikambanana Servir-Mada izay miantso ny fitondrana andray andraikitra manoloana ny ireo foarampefy amin'ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena. Nanao antso amin'ny firaisankina ihany koa ity fikambanana ity. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy sary sindratsariny mbola avatsara. Miantso ny ametrahana prime ministre mihain'ny vahoaka, prime ministre anao lara-pahamehana ny fanamboaran-dalana, ny fanamafisana ny fandriampahalemana ary ny fanatsarana ny lafiny sosialim-bahoaka ny fikambanana Servir izay miantso ny fitondrana andray fepetra manoloana ireo faneho-kevitra feno faniratsirana sy miopefy firenena potika no niraisy ny fiadidinan'ny fanavozana ho ny fanazavana. Ohatra manokana amin'izany ianao Andriamatoa Colonel Patrick izay efa miopefy ny zavatra ataonao. Manoloana izany rehetra zany anefa dia tsapa fa tsy misy porofo fa fanendrikendrena tsotro zao ny ataonao ary ny vahoaka malagasy rehetra dia efa mahafantatra fa tsy marina ny fanendrikendrena izay misy amin'izao fotoana izao. Mila asiana fanaraha-maso sy fanetsiketsehana malaky ireo lalana RN 7, RN 2, RN 11, RN 5 sy ny sisa satria efa mandeha izy ireny amin'izao ny fanamboarana nefa mikatso be le izy tara be ny fandehany
ny fandrepahalemana mila jerena akaiky satria efa misy ezaka atao fitondram-panjakana am'izao fa na de zany a mila hamafisina trany. Miantso ny malagasy fanometanana amin'ny fanavaozana ihany koa ny servir mada izay nilaza fa mbola goavana ny ady atao amin'ireo olona zatra nanambaka vahoaka sy nanararoatra ny firenena izay antony nampikatso ny fampandrosoana nandritra ny fotoana maro. Tsara moa ny mampafantatra anao mpanaraka ny fahitalavitra MBS fa miverina manomboka amin'ity androany zoma fa 17 ny volana marsa taona 2024 ity ny fandarana dinika izay sehatra anehoan-kevitra sy iresahana ny raharam-pirenena sy ny raharaha-politika eto Madagasikara. Ny vahiny amin'ity androany ity dia Père Prosper Ratovimananarivo fandarana ho arahantsika aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Vaovao makasika ny fanokafana ny taom-pianarana ho an'ny université kosa na ny fampianarana ambony no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny fanomezan-danja ireo manam-pahaizana ao amin'ny no isan'ny mampandroso ireo firenena mandroso. Tsy ampy anefa ny fananana fahaizana fa mila fahendrena hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ho an'ireo université rehetra sy ny ivotoerana ambony momba ny teknôlôjia rehetra manerana ny nosy. Mila mio visika vao afaka manova hoy hatrany ny fanehoan-keviny nandritra ity fotoana ity ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Iray amin'ireo fototra lehibe mampandroso ny firenena ny fampianarana ambony hoy ny filohan'ny fanavaozana raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 sy 2024 ho an'ireo université tamin'ity androany ity. Arena ho an'ny firenena ny fananana olona manam-pahaizana maro satria izy ireo no mitondra vahaolana sy fandrosoana ho an'ny fiarahamonina. Tsara ho an'ilay kosa nefa fa tsy ampy fotsiny fananana fahalalana amam-pahaizana fa mila katsahana ihany koa ny fananana fahendrena satria ireo singa ireo no mamaritra ny maha-olomanga ny olona iray. Tsara koa fa ny olona manam-pahalalana sy mitafy fahendrena dia mipetraka ho sakana ho an'ny fikatsahana ny fisoa ny angonana. Izany indrindra misy ahitako ny saitsika rehetra voaleto anio aoka mba isika mpandraky fahalalana sy mpizara ary mpikolokolo fahalalana no karatra voalohany amin'ny fanovana. Mila miompy isika vao afaka manova koa andao aseho manam-pahaizana dia manana fanetretena sy tikolokoly ary feno fitiavan-tanindrazana. Mitoboka aminareo tanora mpianatra ny tenako ianareo no androny toavy orera ty Madagasikara ty hatrizay ko mivoniny ianareo ambony sy tovotsy ny fahalalana sy ny fahendrena fa izany maomefi ianareo hanana ny fahamatorana mahatonga mpitantana firenena mahatianina raha mpitso mitelezany ary manana fifantohana feno fa izany ny lalana mitondra any amin'ny fahantafikana aoka tsy ho voasalika amin'ny lalan-diso sy hevi-diso maro samihafa mety mampitondra fanenena ny aoriana. Tsaro fa miandry anareo firenena ary mila sy manentana anareo Madagasikara. Mila mio visika vao afaka manova hoy hatrany ny filohan'ny fanavaozana. Miantso ireo mpianatry ny université koa ny colonel Randrianirina mba hifototra amin'ny fianarana fa tsy anaiky hovidin'olona. Nankasitraka ireo mpampianatra ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ka nandritra ity fotoana ity no nitokanana ny village de professeur izay ahitana trano raiky amin'ny 30 ho an'ireo mpampianatra. Ireo mianara ho amin'ny Madagasikara fa raha ianareo izao androany nefa manaiky vidin'olona vola 10 ariary sy rahezy dia hidina an-dalambe amin'izay hevitra tsy kely sainao ampoly na ianao raha tsy manaiky marina hoe dia zavatra kakifa dia ahoana ty Madagasikara ty rehefa nareo no mifondreo. Zay zany mba hisariako saina kely ho tsy mpianatra université manerana Madagasikara fa tsy ny université fahavanandrina fa ny mpianatry amin'ny université-ny Madagasikara fantoa amin'ny fianarana efa misy zavatra tsy feno ny amin'ny fianaranareo dia takio zonareo mikaky zany fa zavatra vidin'olo amin'ny vola 10 alina sy rahitesy narokapitrisary dia andeha amantika tanindrazana. Ny fanjakana eo an'nyanareo hatrany hanatsara tontolo miasa
porofon'izany ny famokaratsika ny trano fonenan'ny mpampianatra eto amin'ny université mitasity izay izana hotoizana manerana ny université rehetra. Eo ihany koa ny fampataovana ireo lalàna mikasika ny fizakantena ny université sy momba ny fikarika mpampianatra. Tsy hijanonaritra eo alefa ny fanazantsika sy ny famerenana ny asin'ny mpampianatra sy ny fampianarana ambony. Nomena fiara fitaterana roa ihany koa ny université ary no atsaraina ny famatsiana jiro sy rano. Tsy aivina fa tamin'ny taona 2014 no niorina ny université Anitasy ary mbola nifamatotra tamin'ny université Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 2014 kosa no lasa université maleo tena tanteraka ny université Anitasy izay ahitana ivon-toeram-pampianarana ambony 5 izay anovozan'ireo mpianatra 2,000 mahery fahalalana. Vomakasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray mikarakara ny famaranana ny sora-drafitra didim-panjakana mikasika ny fandrindrana ny rafitra miady amin'ny kolokolo na ny stak eny anivon'ny ministera ny fitantanandra-panjakana rehetra ny komity miaro ny fahitsina na ny CSI amin'izao fotoana izao izay miaraka amin'ny fionan'ny fikambanana iraisam-pirenena mampiasa ny teny manontolo na amin'ny ampahany ny teny frantsay na ny OIF izany. Ary avy hatrany ny antsipriany izay eo amin'ny rindratsariny Mathieu Prince. Anamafy sy ampifanaraka ny rafitra miady amin'ny kolikoly eny amin'ireo sampandraram-panjakana ahatonga ny asa iadina amin'ny kolikoly azava sy aomby kokoa ary anatsara ny tolotra omenan'ny olom-pirenena no tanjona amin'ny fandrindrana ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Ametraka rafitra ara-dalàna mirindra ho an'ireo ministera sy ireo rafitra ara-pitantanana rehetra ny didim-panjakana kasaina ho avoaka. Ho voafatra ao anatin'izany ny fandaminana, ny fomba fiasan'ny staka ary ny famatsimbola hoentina manatanteraka ny asany. Kendrena ihany koa ny antoana ny faleovantenan'ny staka sy anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra izay miady amin'ny kolikoly hafa raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izany dia antenaina anamora ny fifandraisana sy ny fanadiadiana ny fitarainan'ny olom-pirenena momba ireo tsy fihetezana mety hitranga ao amin'ny ministera sy ny sampandraram-panjakana ny fametrahana ny fenitra iombonana. Araka ny fanadiadiana nataony Education for Integrity Consulting dia mbola misy tsy fitoviana ny rafitra sy ny toerana misy ny staka amin'izao fotoana izao. Nambara ihany koa fa 1,700 amin'ireo rafitra no mbola tsy ampy loharanimbola ary 900 faingo 900 amin'ireo tompon'andraikitra no mahatsapa fa mbola voafetra ny fahaleovantenany amin'ny fanapahan-kevitra. Vao makasika ny Colisée ao anaty rova kosa indray taorian'ny voany didim-pitsarana laharana fa 400 tamin'ny 18 ny volana febroary 2024 izay mandidy ny fandrodanana ny kianja masoandro na ny Colisée ao anaty rova dia fantatra fananatona ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ireo mpitory mikasika ny fampiarana ny didy araka ny teny mita navoaka ny ministera tamin'ity androany ity. Nilaza ireo mpitory fa izao no andro mifanentana irosona amin'ny fanomboana ny fandrodanana io kianja io. Fanampin'izay ny didim-pitsarana nivoaka dia azo ampiarana avetrany na dia mbola tsiraikitra aza raha ny fanazavana ihany. Ho fanajana izany fomban-drazana izany araka ny nambaran'ireo mpitory sy ho fampiarana didim-pitsarana voalaza dia nanome alalana ny fangatahan'izy ireo ny ministera mba iroson'ireo mpitory amin'ny vava asa anamariana ny ampahany fandrodanana androany 17 ny volana marsa 2024. Nitondra vaditany ireo mpitory nandritra ny asa rehetra natao tamin'izany. Ny fandroizana ny fandrodanana dia atao aoriny ny fivorian'ny komity iraisan'ny androm-panjakana sy ireo ministera voakasika ary ireo enclave ny mpitory. Vaovao avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manaiky ny didim-pitsarana navoaky ny filakevi-panjakana milaza ny fanafoanana ny vatony tamin'ny fiadidinan'ny fifidianana ben'ny tanàna ny ben'ny tanàna Amperinasa eto amin'ny commune na Antananarivo renivohitra. Hatreto anefa ny tenany mbola tsy nahazo ny notification na ny fampafantarana ofisialy momba izany na avy amin'ny ministera-pia na avy amin'ny fitsarana. Manohy miantoka ny fampantainandra raha andavanandro arak'izany ny tenany raha ny fanazavana ihany. Raha ny fantatra dia fandrifinjavatra no mahatonga ny fivangongony fako eto andrenivohitra. Efa vita koa ny taratasy famoahana sy fandoavana ny karaman'ireo mpiasa amin'ity volana ity ho ihany ny fanamafisana.
tontolon'ny fifamoivoizana ankoatra ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fanjakana ny amin'ny fametrahana casseur de vitesse dia hanidina ifotony ihany koa ny mpitandro ny filaminana misana ny fifamoivoizana nanatanteraka ny fanentanana ho an'ny mpamily sy ny mpandeha amin'ny fampiasana ny lalana indrindra eny amin'ireo toerana malalaka ahitana lozam-pifamoivoizana matetika. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy Sarsindratsariny mbola avatsara. Lozam-pifamoivoizana miisa enina no nitranga tamin'ny lalana rokady tsara sotra nanomboka amin'ny volana janoary no nakaty malalaka loatra ny lalana ka alaim-panahy ireo fiara mampiakatra ny hafaingana mpandeha samy tompona andraikitra na ireo mpamily fiara na ireo mpitondra moto sy bisikileta na ireo mpitarika sarety ary ireo mpandeha an-tongotra. Manoloana izany dia nanatanteraka hetsika fanentanana sy fampianarana ny mpampiasa lalana teny amin'ny lalam-baovao Ivato tsara sotra ny fitaleava-paritra ny filaminam-bahoaka Analamanga tanjona ny ampianana ny lozam-pifamoivoizana eny amin'ny rokady Ambotry Manjaka sy tsara sotra ary namafisina ny fisian'ny polisy eny an-toerana andaminana ny fifamoivoizana sy hanentana ny rehetra naja ny fitsipika amin'ny feno fifamoivoizana. Eo ny fampianarana ny olona mba hitandrina amin'ny fokotana ny arabe sy hitandrina amin'ny fampiasana an'izany lalana izany mba ho any amin'ny toerana izay misy polisy azo antoka no mandeha fa namitantana ny ankizy mba aty amin'ny sisiny ankavia amin'ny sisin-dalana fa tsy atao ary anatin'ny arabe ery. Fampianarana amin'ny antony fisian'ity lalana voara-pitia sy ny toe-tsaina tokony ananana eo amin'ny fampiasana azy sy ny fampitana amin'izany lalana izany satria hitantsika fa misy mpianatra amin'ny ilany, misy trano amin'ny ilany dia ifamezivezen'ny olona izany dia tsy maintsy mila fitandremana. Eo ihany koa amin'ny fanazavana sy fanentanana mpampiasa lalana fa toy ny moto sy ny fiara sy ny bisikileta amin'izay hafainganam-pandeha sy ny fitandremana mba ho matianina amin'ny familiana izay zavatra rehetra izay. Namafisina sy nampitomboana ireo polisy pirenena misana amin'ny fifamoivoizana miasa amin'iny lalana iny nisy ihany koa ny toromarika nomeny ny mpampiasa lalana rehetra mba hanaja ny fitsipika amin'ny feno fifamoivoizana ho fiarovana ny ain'ny tsirairay. Vaovao avy eo anivo ny ACM kosa indray nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ireo resaka momba azy tatoato ny télé général ny aviation civile de Madagascar na ny ACM Alban Rakotoarso. Nambarany fa heverino toy ny tsy misy ireo tracte mparitaka manome roa amin'ny fitopolo orany tenany ialany amin'ny toerany maha-télé général azy. Tsy mbola nisy piasa avy eo anivo ny ACM anse mivantana nanohitra nananeo tsy fahafampo tamin'ny fomba fitondrany nandritra izay telo volana ny tantana ny ACM izay rano nambarany Baba Rakotoarso. Mikasika ny filazana fa tsy mahafehy ny asa ny tenany dia fanontaniana no napetrany amin'izay antony ilazana fa tsy voafehy ny asany. Ankoatra izany dia nambarany fa mbola miatrika trosa sy fahasahiranana ara-bola goavana ny ACM amin'izao fotoana izao. Na izany aza nefa manao izay tratry ny heriny tenany sy ny ekipany amin'ny fitadiavana vahaolana sy fanarenana ny ravitra tsy aivana fa miompana amin'ny fiantohana ny filaminana sy fandriam-pahalemana ary ny fandrindrana ireo sidina miditra sy mivoaka eto Madagasikara ny asa sahan'ny ny aviation civile de Madagascar. Tontolon'ny fahasalamana naomby ny fandidina angioplastie primaire natao tamina marary iray tratry ny areti-po mahery vaika na ny infractus aigu du myocarde CSA ST+. Ateo anivon'ny Institut Médical de Madagascar IMM ny fasivy ny volana marsa lasa teo raha ny vaovao. Atao amin'ny laboratoire catérisme ao amin'ny ity toeram-pitsaboina ity no nanatanterahan' ireo manampahaizana malagasy ny fandidina. Nahafahana nanalansakana tamin'ny lalan-draha mankany amin'ny fo izany ka tafaverina indray ny fivezivezen'ny raha mankany amin'ny ozatry ny fo. Araka ny fanazavan'ireo mpitsabo ity angioplastie primaire ity no iray amin'ireo fomba fitsaboana maika sy mahomby indrindra rehefa misy olona tratry ny areti-po tampoka toy izao. Manaprovotra ny ity fahombiazana ity fa mandroso tsikelikely ny fitsaboana ny areti-po eto Madagasikara no ny fahaizan'ireo mpitsabo na dia eo aza ny olana ara-pitaovana eto amintsika. Vaovao avy amin'ny faritra Analamanga kosa indray vehivavy malagasy ery iray ho an'ny fanavoazana ny firenena no loha hevitra nanamariana ny andron'ny vehivavy tamin'ity taona ity. Tsy diso anjara tamin'izany ny vehivavy teto amin'ny faritra Analamanga.
samy nanantena nanentana ny vehivavy ijoro sy andray anjara amin'ny fampandrosoana ny ankohonana sy ny fiarahamonina ireo tompon'andraikitra nandray fitenenana ary ny antso fiaraha-miasa avy amin'ireo lehilahy. Nanolotra fanohanana ho an'ireo fikambanam-behivavy ny fatra Analamanga ahitana sobika 50 angady 50 sy ny fanondrahana 50 masomboly 200 ary zezika 57 kilao. Nisy ihany koa ny milina fanjairana 3 sy borety 4 natolotra ho an'ny commune ankoatran'ny loka natokana ho an'ireo vehivavy nandresy tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Atao amin'ny commune ambanivohitra Ankazondandy izay natana tsena be no nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy fatra Analamanga omaly 12 ny volana marsa. Maresaka iraisam-pirenena amalifaty tamin'ny fanafiana nataon'ny États-Unis sy Israely Iran izay nilaza fa mbola hiady anidiny Détroit d'Ormuz raha ny fanazavana. Ratsaivina nandefa balafomanga balistika mahery vaika tany Israely ny Iraniana ny alin'ny alarbi lasa teo. Namalibotana io fanafiana io Israely sy États-Unis omaly kasimba tamin'izany ireo ivitoerana fanaraha-maso ao Iran ny antsipriany izay. Niteraka fampotehana fotodrafitrasa maro toy ny foiboetoerana fanaraha-maso tao Iran ny fanafiana nataon'ny Amerikana sy ny Israeliana. Nanao fanambarana ny Guide Suprême Mujtaba Khamenei omaly fa tsy anaiky fa amalifaty io fanafiana nataon'izy ireo io. Tsy avela overmaina ny ran'ireo maty hoy ny fanamafisany. Mitohy hatrany koa ny fanafiana ireto miaramila Amerikana any Moyen-Orient hoy hatrany ny Guide Suprême izay nanamafy fa mikatona ny Détroit d'Ormuz. Izany no atao dia ho fanerena ireo nambarany ho fahavalo satria miantoka betsaka amin'ny famasina solika irantany ny Détroit d'Ormuz. Manoloana izany anefa dia niantso ny vahoaka iranianina ifo ka anohitra ny fanjakana ao Iran ny Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu. Alika natao ben'ny tanàna mba hisintonana mpizahatany ho an'ny Idi Wilde any États-Unis sy ny azakazaka natao tany ambanin'ny tany tany Suède ireo no atrangafa kely hoentina aminao indray amin'ity androany ity. World Debate Marathon fifaninanana azakazaka natao tany amin'ny 20 metatra ambanin'ny tany mirefy hatrany amin'ny 270 kilometatra eo eo ny alaviran'ny azakazaka mpifaninana 550 avy amina firenena 12 samihafa no nandray anjara tamin'ity fifaninanana azakazaka hafakely ity amin'ny mahazakazaka ambanin'ny tany azy dia maro ny zavatra nosedraina mba izy natanteraka tsy misy hazavana na dia kely ao anatin'ity toerana ity ka tsy maintsy mitondra ireny jiro amin'ny loha ireny ny mpandray anjara tsirairay. Mafana dia mafana ihany koa ao anatin'ny tonel ka nahatratra hatramin'ny 13 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ary manodidina ny 70 isanjato ny tahany amandona. Ity fifaninanana azakazaka tany Suède ity dia anisan'ny voasokajy ho azakazaka hafakely indrindra maneran-tany satria ity no azakazaka ambanin'ny tany lalina indrindra. Alika iray ny lasa maire na bentanàna atao Idi Louid any États-Unis lany tamin'ilay fifidianana atsikana nataon'ny fikambanana mpiaro-ny biby any an-toerana ity alika ity ka izao lasa bentanàna izao. Karazana alika Golden Retriever i Mayor Max na dia atsikana azy ity fifidianana ity dia tena manana andraikitra amin'ny hetsika eo an-tanàny Mayor Max anisan'izany fandraisana mpitsidika sy mpanao gazety maro manatrika ireny festival sy hetsika ara-kolotsaina ireny Mayor Max ary lasa manamarika ny fizahantany ao Idi Louid ny fisiny. Amin'ny mahabentanana azy dia manana akanjo sy satroka ofisialy fanaovany Mayor Max rehefa natrika lanonana na andray vahiny manakaja ny tanjona amin'ity hoe alika no natao bentanàna dia ampiroboroboana ny fizahantany any an-toerana ary ampifaly ireo mponina sy ireo mpitsidika tonga any. Ny fampalalam-baovao no mifarana tompo-klasy tompo-vavy fa ny tena kosa mbola iaraka aminao eto rehefa avy ao anatin'ny fandarana dinika ampatsahivina trany fa Hyper Prosper Tovomananarivo no vahiny izany fandarana izany afaka minitra vitsy mametraka ny mandrapitava vetivety ary tompo-klasy tompo-vavy.